ohatrany hoe ankizy ankehitriny zany raha ny tena marina tsy voanatra fa ava ny olona taloha mba voanatra asa eo an-daniny hitanao dia ny ankizy koa amin'izao fotoana lasa ohatrany tsy manana asa daholo fa ohatrany mirenireny ny ankamaroany. Le tanora ankehitriny amin'izao zany efa variana anatin'le rendrarendram-piainana dia ao anatin'ny fialamboly ohatrany hoe any anatin'ny alkôla, ny sigara. Samy manana fitaizany zany ny ray aman-dreny. Misy ny ray aman-dreny mahay mitaiza, dia misy ny ray aman-dreny ohatrany hoe mampianatra fotsiny. Fa misy ny ray aman-dreny lasa nianatra any iny dia any tsy mahafantatra an'izay zavatra hoe nataony tany fa tonga am-pianarana hatrany izy dia nianatra ianao. Dia voaka maraina dia lasa mianatra nefa le mianatra mety tsy nianatra no nianana fa mety zavatra. Tahaka izay ny valiteny azo ranantany mahakasika ny fitondran-tena sy ny fahaiza-miainan'ireo tanora ankehitriny eto amintsika. Manana andraikitra amin'ny fanabeazana avokoa ny rehetra ary samy tompona andraikitra amin'ny fanitsiana sy fanabeazana ireo ankizy sy tanora. Natao hiara-monina ny olombelona ary misy fitsipika-arahana izay tokony ho lasa toe-tsaina sy toe-po ho an'ny tsirairay avy. Mba hisian'ny fifanajana, mba hisian'ny fahalalam-pomba, mba halalana izay tokony atao na tsy atao amin'ny toerana na amin'ny sehatra anankiray na amin'ny tranga anankiray. Dia izay mihitsy tena tiako hamafisina hoe ny civisme zany dia tena mila fanabeazana ny olona feno ny toe-tsaina, ny toe-po, ny toe-panahy, ny vatana. Ka rehefa andeha eo anoloan'olo izy malala manao azafady, malala misaotra, malala mandray andraikitra. Zay ny tena hamafisiko hoe ny civisme zany tena tsy maintsy tonga fiainana le toe-tsaina. Ahafahanao mifandray amin'olona, hiteny ianao ahoana fomba fiteninao amin'olona, hoe ray aman-dreny reo dia ahoana fomba fiteninao mandalo eo, ahoana fiteninao mahita loto ianao, inona no andraikitra misy olona marary eo, misy an'izao. Izaka atao eny anivon'ny fiarahamonina ny ahaizany ankizy sy tanora mahafantatra ny tenany, mifandray amin'ny hafa, mifehy ny fihetsehampony, ananany ny fioarana manoloana ny vesatra hatry ny tsindry izay ataon'ny namany, indrindra manoloana ireo naman-dratsy, ny ananany fijery miabo ary koa ahafahany mandray fanapahan-kevitra matotra sy mahomby ho fanomanany ny ho avy. Manomboka tsy hita taratra itony zany ankehitriny ary mihavery ny fahaiza-miaina sy ny fitinjovana ny hafa. Tsy mahatsapa tena mihitsy ny olona hoe tompona andraikitra amin'ny fiarahamonina sy ny mpiarahamonina aminy fa ny azy ihany. Ka raha vao hoe miorina aminao rery ianao dia tsy mahalala zany hoe civisme zany, fa rehefa miaraka amin'ny hafa ianao dia fantatra hoe soa iombonana io, ajaina io fa tsy hoe za ihany dia alaiko, sombako, lotoko, zany tsy mety zany fa izay le izy hoe za zao no eto aloha dia mialako dia dioviko ndray fa ho an'ny hafa. Zany zao tena very amintsika hoe tsy ny fiheverana ny hafa fa rehefa mahalala hoe mieritreritra hoe ny hafa mbola ho eto, ny hafa mbola ampiasa, ny hafa mbola hisitraka ny zavatra tia dia mahalala ny zavatra atao dia ny fifanajany samby olombelona dia mitarika tena civisme mafy be mihitsy hoe mifandraisana andraikitra, fifanampiana. Misy olona hibata entana be izao manampo azy ianao fa tsy mijerijery fotsiny zany. Misy olona mamono olona eo mahita hoe tranga zavatra izy dia mandray andraikitra ianao, inona ny andraikitra tokony raisiko, zany ao anatin'ny civisme daholo. Ka rehefa samy miaina amin'izay ianao dia misy fiarahamonina milamina sy mirindra ary moramora no mitarika makany amin'ny fampandrosoana. Isan'ny tanjona napetraka eny anivon'ireo sekoly amin'ny fampianarana fahaiza-miaina ny atsapan'ny ankizy fitiavan-tanindrazana, olom-pirenena tompona andraikitra ka mahalala tsara ny adidy sy ny andraikiny, manana saina mitsikera sy mandefitra, mandinika sy mamakafaka ny zava-misy ary afaka misafidy eo am-panajana ny hafa, ny kolotsaina, ny toe-karena, ny sosialy, indrindra ny fananana iombonana. Fanampin'izay, tanjona ny ananana mpianatra manana fahalalana sy fahaiza-manao ary fitondran-tena hoenti-miaina any an-tsekoly eo anivon'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina. Mahay manavaka ny adidy sy ny andraikitra amin'ny maha-mpianatra sy ny maha olom-pirenena azy.